Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par guidé par la Technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tokony hiverina tsy mba zaza ny fanendrena izay ho premier ministre lehibe ny gouvernement raha tiana ampandrosan'ny firenena ho ny mpisolovava izay nanatrika mivantana ny fifamaliana teo amin'ny filoha sy ny lehibe ny gouvernement tokony hifanaraka ny samy mpitondra ka hitovy ny filoha-fijery raha ny fanazavana namaly amin'ny ampahany fangatahana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany fanapa-kevitra nivoaka nandritra ny firan-kevitry ny minisitra omaly momba ireo fepetra mahakasika ny fisokafan'ny sistany tsy mbola ampy anefa izany fa mbola miandry ny relance économique manontolo ny mpisehatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna na mindranany mbola rajona eny amin'ny prison de haute sécurité Imeritsiatosika nanomboka ny alarobia lasa teo raha nambaran'ny mpisolovavany androany manay ny ainy sy ny fahasalamany ny fianakaviana ary mangataka ny famerenana azy eny CFA. Miavaka tsy nitovy tamin'ny taondasa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona ity samy manana ny fanehoana izany ireo malagasy indrindra amin'ny fomba fitafiny ny maro ihany koa ny nankalaza izany tamin'ity maresaka iraisam-pirenena any Chine miverina ny fanatanterahana ny fiboahana mandritry ny efatrano en Shanghai raha ny afepetrano iraisin'ny fitondram-panjakana any an-toerana anton'izany moa ny fianaka ny valinaretina Omicron sy ny sous-variant BA2 ny andinao arahanao afaka fotoana foy sambasamba andriamanitra andrianana ary tratra ny taona vaovao dia tratra ny ariva mitsikerina indray isika menangavo ho elavelona ho ela finaritra feno fanambinana ho feno fahasoavana ho salama sy tsy arofo mandava-taona isika amin'ny taona ity fa ny anomboantsika ny vaovao amin'ny ity androany ity tontolon'ny politika dia tokony hiverina eny Tsimba zaza ny fanendrena izay premier ministre lehiben'ny gouvernement raha tiana ampandroson'ny firenena ho ny mpisolovava izay nanatrika mivantana ny fifamaliana ateo amin'ny filoha sy ny lehiben'ny gouvernement tokony hifanaraka ny samy mpitondra ka hitovy ny fomba fijery raha ny fanazavana gaetan Andriatsilavo. Misy amin'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernement ankehitriny no niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra sosialy manoloana ny fitondrantenany sy ny tsy fitovidikevitra teo amin'ny samy ministra ao anaty gouvernement. Misy ireo ministra ireo tsy nantenainy ny vahoaka intsony raha ny faneho-kevitra ireo mpandinika politika tsy ny ministra ihany fa ny premier ministre lehiben'ny gouvernement no tokony hovaina raha tiana ny roso amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ity mpisolovava ity izay nilaza ho nahita maso ny fifamaliana teo amin'ny filoha sy ny premier ministre lehiben'ny gouvernement. Za tompoko dia mandaa ny gouvernement io avita asa voalohany za dia nahita ny adiady sy ny tsy tovizan-kevitra ny filohan'ny replika sy ny prime ministre amin'izao fotoana izao nanala baraka satria misy firenena lehibe niaraka tamiko solotenany nahita ny ady atsanga miseho ao an-dapa eto Madagasikara tsy ara-dalàna zany raha zany filohan'ny republika ka tokony asoroko prime ministre ka tsy miala dia samboriko dia gadraiko dia izay malahelo nataon'ny filoha rajoelona tsy mandray ny mahafiloha azy ny prime ministre amin'izao fotoana izao zay tsy tokony hipetraka eo intsony rehefa tsy tian'ny filohan'ny republika dia tokony hiala raha miteny izy fa tian'ny filohan'ny sy miteny ny filohan'ny republika za vavolombelona vahaolana tokony hirosoana manoloan'izany raha ny fanazavana ny fitodiana eny anivon'ny anteny meram-pirenena ka ireo majorité eny Tsimbazaza no anolotra izay ho premier ministre fa atao hoe ino moa filazany zareo azy fanadihadiana ny asa vitan'ny ministra tsirairay avy nieveriko fa mba maro ministra nandalo to ary misy manam-pahaizana noho ny premier ministre nieveriko kosa fa tsy ministra tsony mihitsy ny raty fa ny premier ministre raha zavatra tsy mandeha hatramin'izao dia tokony hovaina ambaka ny premier ministre tsy haiko
eritona mahery sisy ka ny filoaraty velona mieritreritra fa amiko aloha ny ratady zavatra stabilité izy aloha dia miverina eny amin'ny assemblée nationale dia izay olona tolora eny dia mifanaraka amin'ny député dia raha lan'ny député majorité dia afaka mipetraka ao prime ministre fa raha zao firafitry ny gouvernement da prime ministre manao ny ataony za aloha neto dia hitako ny zavatra tsy mety. kion-dalana farany anatin'ny fempitom-piasan'ny filohan'ny repoblika izao ka tokony ho hita taratra ny diatanany tsirairay amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Na izany aza raha ny fanazavana hatrany tokony hifanaraka ny samin'ny mpitondra ka hitovy fomba fijery indrindra amin'izao fotoana mahalatsaka ankaterenan'ny firenena malagasy izao. Tontolon'ny politika izay hatrany dia nanao fanambarana ny avy amin'ny antoko TIM sy ny RMDM ao Toliara famanaiky sy mankatoy ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny bara politika nasionaly ny candidat filoham-pirenena indray ny Marc Ravalomanana. Fanampanazavana. Araka ny fanapa-kevitra niraisin'ny bara politika nasionaly sy ny kambana rehetra ao amin'ny TIM manerana ny Madagasikara ny maha-candidat indray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 dia izahay TIM sy ny RMDM ary ireo mpanohana azy tsy ankanavaka eto Toliara dia manambara ho rentany ho rendanitra fa manaiky ary mankatoa izany fanapahan-kevitra izany ko satria ny adidy sy an'olon-dratsy mivavaka ho anao lalandava izahay Andriamatoa filoha ho tahin'Andriamanitra ho meny fahasalamana hatrany hahafahana miatika ny tsakany sy andavany izany adidy masina hanavotana ny firenena izany. Natao teto Toliara faha 1 marsa 2024. Lafa mavahafa kosa indray dia namaly amin'ny ampahany fangatahana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny fanapa-kevitra ny voaka nadritrany filan-kevitra ministra momba ireo fepetra amin'ny fisokafan'ny sistany tsy mbola ampy anefa izany fa miandry ny relance économique manontolo ny mpisehatra miantarandriana ivo. Dingana iray mamaly ny fitakiana ireo sehatra tsy miankina indrindra ny misehatra amin'ny fizahantany ny famaliany fanjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ireo teboka maromaro manalefaka ny fepetra fidirana eto Madagasikara sy ny fanokafana ny fifaninanana amin'ny kompani pitaterana anabakabaka. Androany no nahazo ny noty mikasika ny fampiarana ireo fepetra ireo ataka ny fanofoanana ny fiboana ho an'ireo tonga eto Madagasikara ireo misehatra amin'izany isan'izany teo anivon'ny toeram-pandraisam-bahiny. Teboka voalohany zay mahafaly anay satria ao anatin'izay betsaka zany zao mampirisika ireo mpizahatany sy ireo investisseur tonga ampiasan'ny volana eto amintsika eto Madagasikara izay fepetra ny raisin'ny fanjakana izay dia ankoatra ny fanalefana ny fidirana eto Madagasikara eny dia faly ihany koa zay satria miamitombo ny isan'ny sidina zany miditra eto Madagasikara zany hoe fa eo zany ampitomboana ny sidina mampitoy ny Antananarivo sy Paris eo ihany koa ny Ethiopian Airlines zany Antananarivo Turquie dia eo ihany koa ny Ethiopian Airlines afaka mandray sidina avy any Paris miditra eto Madagasikara dia ampitomboana ihany koa ny sidina makany amin'ny faritany izay mampivelatra ny azo lazaina hoe karazana fisokafantsika amin'ny zao tontolo zao Tsy tokony hijanona amin'ireny fepetra ireny ihany ankilany no raisin'ny fitondram-panjakana. Roa taona teo eo hatramin'ny nisiany Covid-19, mbola tsy ampy ny paikady nataon'ny mpitondra anarenana ny toe-karena. Kanefa tsy ampy ilay izy fa zahay zany dia tena miandry mihitsy inona amin'izay ary ilay politika mpanjakana ahafahana manao an'izany relance économique effective izany satria fatiantoka tamin'ny taona 2024 mbola tsy afaka. Eo tsika niditra tamin'ny 2024 izay azo lazaina fa tena enjakenjana ny fatiantoka tamin'ny taoniny moa zany aty amin'ny sehatry ny économique amin'izao taona hiditra 3 volana faharoa tsika izao amin'ity taona 2024 ity dia mba mangataka zany zahay misy ny fampiresahana dia misy ny tena vokatra zany na politika mazava apetraky ny fanjakana iarahana amin'ny sehatra tsy miankina
satria izahay aty amin'ny sehatra ny fizahantany tsy izahay rehetra ny sehatra tsy miankina fa maro ireo sehatra rehetra mivondrona zany aty amin'ny sehatra tsy miankina ity dia tokony mivorytsika dia mametraka amin'izay hoe inona le politika mpanjakana dia iny amin'izay ny tena ampiarina. Izahay manana vahaolana zany afaka tolotra ambony latabatra amin'ny fanjakana, dia eo koa ny fanjakana manana vahaolana koa izy na proposition dia iny zany mila aravina. Isan'ny takian'ireo mpisetra ny sokafana amin'ny Afrika Atsimo sy ny maro hafa. Tsy aivina tafiditra tamin'ny fepetra fanalefana amin'ny fidirana eto Madagasikara io ny tsy fanaovana ny confinement ho an'ireo olona vao marina fa tsy tratry ny Covid-19 rehetra. Kasika ny resaka kampany ampitaterana kosa nambatra ny tompona andraikitra fefa mandeha ny fifampidiniana amin'izany. Tontolon'ny fizahantany izay hatrany dia mbola mipetraka ny ayay amin'ireo mpandrarao anozy be amin'izao fotoana izao na eo aza ny filazana fa misokatra avokoa ny seranam-piaramanidina rehetra. Fa eny matetika ny fampanantenana hoy izy ireo fa miandro ny vokatra azo tsapain-tanana izy ireo. Gaëtan Andreasilavo. Nampahafantarina sy nomafisina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra faranteo ny mikasika ny fisokafansidina avy any ivelany amin'ireo seranam-piaramanidina raisam-pirenena eto Madagasikara. Ary isan'izany ny ao FSN Nosy Be. Na izany, mbola mipetraka ny ayan'ireo mpandrarà ao Nosy Be. Antony, araka ny vaovao sy ny resaka ny fanaovan'izy ireo tao amin'ny kompani pitaterina anabakabaka. Tsy mbola nisy ny fifanarahana na taratasy mikasika izany avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Manaporofo izany ny tsy fahitana ny Nosy Be ao amin'ny trankalan'ireo kompani pitaterana. Tokony ho afanganina ireo dingana rehetra ahafahana miroso amin'ny fisokafanseranana hoy izy ireo. Na mbola tsy azo ara ny Etopiany, mbola tsy navy ny Erliky fa zabo zay fa nahazo aroe karavoravo. Ka voalohany zegny misaotra anao monsieur le président nagnamia zahay nagnabiagna io fa zay président mangataka mba atao farany zay malaky le daty satria agnatin'ny conseil des ministres tsisy daty ka mangataka zay faraky zay hengana satria fa tena fasipotra vahoakanao. La situation monsieur le président fa intenable. Nizaka nandresy lahatra ireo mpandrarà ao Nosy Be ny préfet de police sy ny office régional du tourisme. Misy dingana tsy maintsy arana manoloana fisokafansidina ka tsy ho vitandray andro hoy izy ireo. Atsika izao moa mbola agnatin'ny karazana hoe phase de relance, tsy maintsy manao relance économique tsika dia maro ny zavatra mbola tsy maintsy ho ataoko sarotro ny magnano raha. Mora mpivolagna fa sarotro ny magnatantera. Maro ny raha pitsopitsony tsy maintsy ho natao vonavy am'izao tsika ary mbola mitohy atsika mikoragna zao ty mbola mitohy ny fifagnaragna sy négociation maro izay atao ampahavo koa ny voly hafa. Nandritra ny fihaonana tao antoerana samy resy lahatra sy nanaiky izay rehetra nandray fitenenana fa tokony atao matotra io resaka fisokafanseranam-piaramanidina io. Fa eny matetika amin'ny fampanantenana hoy izy ireo miandry vokatra azo tsapain-tanana. Sahirana mpisehatra amin'ny fizahantany ao Nosy Be na mpiasa na ny mpampiasa raha ny fitarainana voaray. Isan'ny fampamisongadana ihany koa dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny famindranany mbola rajona ny amin'ny prison de haute sécurité Mieritseatosika nanomboka ny alarobia lasa teo raha nambarany mpisolo vavany tamin'ny ity androany ity manainy amin'ny ainy sy ny fahasalamany ny fianakaviany ary mangataka ny famerenana azy eny tsy hafa. Abraham Randriamanana. Taorian'ny tanàna azy teny amin'ny fonjany tsy hafata tao anatin'ny 3 taona nafindra eny amin'ny prison de haute sécurité ny Mieritseatosika ankehitriny mbola rajona raha ny fanambarana nataon'ny mpisolo vavany androany. Antony izany ny fitsaboana azy manoloana ny tsy fahasalamana mahazo azy raha ny fanazavana itsy ankilany tsy manaraka ny lalàna misy ny famindrana toerana ity mpandrarà sady mpanolo-tsaina ny fitondrana teo aloha ity eny amin'ny prison de haute sécurité any Mieritseatosika manoloana ny tsy fisian'ny fitsarana azy hatreto ny mpisolo vavany. Ny tena mampatahotra anay amin'izao fotoana izao aoka ho fantatrareo nanomboka afako maly alina dia nafindra any amin'ny prison de haute sécurité any Mieritseatosika Andriamatoa mbola rajona. Ny fanazavana nomena anay dia hoe mba ahafahana mitsabo azy voalohany ary ny faharoa dia hoe mba malalaka any amin'ny toerana io. Amin'ny lalàna dia tsotra raha ohatra aza ka ny maison de force raha araka ny voalazany lalàna tsy mahazo andefasana olona tsy mbola voatsara ary tsy mahazo andefasana olona sala mikana Andriamatoa mbola rajona io. Amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola grave lavitra noho izay ny situation mitranga satria
nalefa any amin'ilay prison de haute sécurité izay raha ny tokony izy de mbola ambonimbony kokoa lenta no ny maison de force io prison de haute sécurité io. Manday ny fahasalamana sy ny ainimbola rajonay eny amin'ny fonjany mety sy atosika ankehitriny ny fianakaviany manoloana ny tsy fisian'ny mpitsabo eny an-toerana raha ny fanazavany misolo vavany. Manao antsova amin'ny anajanany zoma olona isitraka ny fitsaboana sahaza eny amin'ny fonja araka izany izy ireo ary mangataka ny anafainganana ny fitsarana ity raharaha ity. Fa ny angatanay mialohan'izay mba ho ajaina ilay droit civil ny atao hoe anisany ao anatin'ny droit civil tompoko de ny hoe zo ho salama, zo ho tsaboana, zo tsy ho vonoana. Zay no angatanay. Ajaina ny droit politika, ny droit politika de le olona afaka misitraka fitsarana tsy mitanila sy madio. Ny tena mampatahotra anay amin'izao fotoana izao, aoka ho fantatrareo de ty zavatra ty. Tsy afaka mahandro sakafo hoaniny izay olona tazonina ao anatin'ny prison de haute sécurité io fa tsy maintsy izay sakafo omeny fanjakana azy no hoaniny. Andriamatombola rajoana efa nisy an'ilay risque na empoisonnement nataon'olona tany amin'ny fonja be tsy afa afindrany tsy avela mikarakara ny sakafony fa tsy maintsy izay sakafo omena azy. Matahotra zay tompoko a, matahotra zay ho an'ny ainy olona izay everinay fa tsy manantsiny. Androany nametraka taratasy teny anivon'ny paka na ny pôle anti-corruption mpisolo vava niaraka tamin'ny vadiny Bola Rajona mangataka ny amerinana ity mpandraraha ity any amin'ny fonjany tsy hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia maro ireo fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana hanatsarana ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara nandritry ny dialogue public privé. Andrasana hoy ireo amin'ny sehatra tsy miankina ny fanatanterana izany io na saina. Ny farana androany dialogue public privé niarahan'ny fanjakana malagasy izay nisolon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary fanjifana sy ireo vondrona mpandraharaha maro avy amin'ny sehatra tsy miankina. Fotoana izay nitondran'ny mpandraharaha marary azy ireo hampanatanterahana ny asa ary nanomezan'ny fanjakana fampanantenana maro. Fampanantenana izay andrasana ny famadihana azy ho asa hoy ny mpandray anjara amin'ity dialogue public privé ity. Ny mahavelom-panantenana aloha dia ny fienony. Fa ny tena andrasana amin'izay zao dia ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra sy tena idirany ao anatin'le solution pratique zany mba hierovana ny mpandraharaha malagasy zay efa mandraharaha ankehitriny ary anapiny an'ireo zay te hiditra koa anaty fandraharana ary samy name vahaolana avokoa ny groupement secteur privé zay tonga tetona ary antenainay zany fa tena mba izy vokany ty fionana ity fa tsy hijanona fotsiny ho fivoriana. Noresahana teto ny herinaratra, ny hetra, ny fifandraisana amin'ny fanjakana mba ho amoraina sy hatsaraina satria mahatonga ny mpandraharaha maro hijanona ao anatin'ny informel ny fahasarotana izay fifandraisana sy fahazahoana alalana isan-karazan'izay. Isan'ny teboka andrasana fanatsarana sy fiovam-pietsika avy amin'ny fanjakana ny fampitomboana ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny manara-dalàna sy ny manara-drafitra. Mavesatra loatra ny démarche administrative dia mahatonga ny orinasa maro ary fantatr' zany tsy manara-dalàna aloha zany dia mitady lalapoza ahafahany manao any activité-any dia izay nefa mitondra fahavoazana foana ho an'ireo formel ary koa manena ny vola tokony hiditra amin'ny kitabolam-panjakana. Anjaran'ny fitondram-panjakana no manao fanentanana ary manao fanamorana. Ianao anena te hiditra ao anatin'ny ara-dalàna re raha voinay tokony ambaravaran'ny biro-mpanjakana ianao dia efa mahita fanakanana zany na fahasarotany dia tsy maintsy mifidy ny lalana tsotra foana ianao. Isan'ny niatrika ity dialogue public privé notanterahana teny amin'ny chambre de commerce Antaninarenina ity ny groupement des entreprises de Madagascar, ny groupement des entreprises franches et partenaires, ny syndicat des industries de Madagascar, EFOIM, fivondrona mpandraharaha malagasy, ny mpiaron'ny zomimpanjifa sy ny maro hafa.
mbola maro kosa niteboka hanaovana fanadidina manoloana ny fametrahana ny teleferika eto Antananarivo renivohitra ka tsy maintsy atolotra ny komity mpanaramaso ny tetikasa tsy maintsy irosona kosa izay tetikasa izay ary atomboka amin'ny fametrahana ny ligne orange izay miainga Anosy miazo ny Ambatobe ka eto Andriatsilao. Taorian'ny fankatoavana ny tontolo iainana avy amin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE omaly mahakasika ny tetikasa teleferika mizarazara hatrany ny hevitry ny mpona eto Antananarivo manoloana ny tetikasa. Ilaina ihany le izy amin'ny hoe fitaterana fa eo amin'ny lafim-piainana hoe ara-tsosialy tsy ilaina fa tokony ny priorité aloha dia sosialim-bahoaka fa tena mantra amin'ny vahoaka tena mandady amin'ny tany. Sosialim-bahoaka amin'ny tena faraka ny tsara fa zany tsy hita izay ilana an'io sosialim-bahoaka ihany. Satria raha ny teleferika zany dia Antananarivo ihany mahazo tombotsoa an'ilay fa tokony mba jerena ny tombotsoan'ny vahoaka eran'ny Madagasikara. Efa antitra tsy afaka maka amin'izany intsony fa ny tanora angamba varazava hoe tsy hisonitra eny ny taseako. Mampandroso ny firenena aloha le izy zany hoe ho an'ny tanora ilaina ny fandrosoana ka tena ilaina. Moa ny andraikitry ny fanjakana ny hoe izao ny mahamety azy dia mieritreritra hoe anazy izay dia fanapahan-keviny fa mety hanatsara ny tanàna ihany izy tsilo dia zava-baovao izy io mety hafinaritra ihany. Misa enina amin'ny ankabehany fepetra takin'ny ONE amin'ny fahazahoan-dalana tontolo iainana. Isan'izany fijerena izay mety ho fiotsahan-tany amin'ny faritra avo ary misy faritra tsy azo anaovana pilonina. Misy elanelana tsy maintsy tandrovana manoloana ny antsana sy ny sisa. Eo ihany koa ny lafin'ny teknika rehetra. Ny lafin'ny fananantany izany hoe ahena araka izay tratra ny fanelingelenana na ny fanesorana amponina amin'ny taniny. Ny resaka vakoka izay tsy azo takonana. Izany hoe misy alavirana tandrovana ihany koa. Maro ireo antonta taratasy tsy maintsy ankatoavin'ny komity mpanaramaso ny tetikasa, isaky ny dingana vita sy ny maro hafa. Amin'ny mahafitateram-bahoaka azy, efa nisy fanadihadiana natao mahakasika ny sarandalana, izay isan'ny nahabe resaka teto amintsika ihany koa. Mbola isa fanadihadiana natao fandroany manoloana io sarandalana io. Ka ahitana na iena na hiakatra 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary araka ny tombana teo aloha. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Mitoy ihany koa raha ny fanazavana ny filan-kevitra amin'ireo dingana lalovan'ny tetikasa ahafahana manatsara ny lalan'ny zotra. Ao aorian'ireo rehetra ireo, tsy maintsy aroso ny tetikasa ary hanomboka amin'ny fametrahana ny ligne orange miainga eo Anosy miazo ny Ambatobe. Natao ho an'ny vahoaka malagasy, indrindra ny vahoaka eny Antananarivo ny tetikasa fitaterana tarby. Efa azontsika ny famatsim-bola ao amin'izany vonona avokoa ny tokony atao rehetra mahakasika izany ary efa mandroso amin'ny dingana samihafa rehetra tsika. Tsy maintsy mandroso ny tetikasa ary tsy miemotra ary amin'ny taona 2024 dia vitantsika tanteraka ny zotra orange izay mampitohy an'ny Anosy hatrany Ambatobe mandalo an'ny Soarano, Tanimena, Ankorondrano, Ivandry. Tanjon'ny tetikasa teleferika ny hamahana ny olana fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra izay miteraka fahaverezana ara-toe-karena ho an'ny mponina. Mitsidika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Fondation Merieux mivady androany. Niara-dia tamin'ny filoham-pirenena mivady atao taolaniaro izy ireo anjery ny orinasa Nutri-Sud mpamokatra fanampin-tsakafo izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fikamanana fity ny Fondation Merieux ary ny Nutri-7 ka eto Andriatsilao. Orinasa mpamokatra fanampin-tsakafo ny Nutri-Sud izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fikamanana fity ny Fondation Merieux Nutri-7 ary nanatevin-daharana ny Principauté de Monaco. Kapikanaka no anaran'ny vokatra mivoaka avy ao amin'ny Nutri-Sud izay vahaolana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao atsimon'ny nosy. Ny Nutri-7 no mpanamboatra azy izay natao indrindra ifanaraka amin'ny filana eto Madagasikara. Efa nanomboka ny fizarana azy ka kantinina misy 20, izany hoe mpianatra misy 7,970 ny sitraka fizarana sakafo maimai-poana isan'andro no misitraka izany. Manomboka amin'ny volana ambony, ankizy 5 hatramin'ny 12 taona, misy 2 alina sy 1 hetsy isa-taona no sitraka maimai-poana ny kapikanaka atao sakafo maraina. Vina anatsarana ity tetikasa ity ihany koa ny fampivoarana karazana fanampin-tsakafo vaovao amin'ny fampiasana akora eo an-toerana, ny fampitomboana ny fahafahan'ny orinasa mamokatra amin'ny fampianana ny akora plastika ho an'ny fonosana,
ny fanarenana sy ny fampitaovana ny laboratoara ahafahana manao ny analizy ny sakafo sy ny akora fototra sy ny vokatra vita tsy hiakatra ty amin'ny institut pasteur Antananarivo intsony, ary eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Naneho ny fahavonona ny fanometanana amin'ny fanatanterahana ny andehan'ny faharoa amin'ny tetikasa iadena amin'ny tsy fanjari-tsakafo any Atsimon'ny Nosy ny filohan'ny Fondation Mérieux nandritra ny lahateny nataony taotaolagnyaro androany. Mijanona any amin'ny faritra isika dia nirosy tamin'ny marimaritra iraisana ireo mpiasa mitaky ny karamany asiany ben'ny tanàna ao Toamasina tamin'ity androany ity. Nanolotra volavola fifanarana ireo mpiasa ary nilaza fa hiverina hiasa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Erinao Razafimana. Samy nanam-piniavana ny fanatona ny roatonta, andaniny ny avy amin'ny ben'ny tanàna, ankilany ireo mpiasa mitaky ny karamany amam-bolana maro. Na izany aza, nafana ny fanatrehana tao amin'ny efitrano malalaky ny lapan'ny tanàna ny atoandro teo. Karamba zany efa claré teo mba hiangatana zany izy mba alohan'ny paka zany mba hivoaka ny vola tena tsisy vola raisina mihitsy zahay. Mijaly zay na hofatrano na ny vola io niakatra nefa ny trosanay dia be da be mihitsy. Zay tsy mangataka impossible. Tsy mangataka zay fa le maximum atao fa sahirana zay le izy. Alefaso ajour amizay no magnaraka. Mbola tsy mivoagna amin'ny teny nataoko hatramin'izay za. Alefaso ajour amizay no magnaraka fa io karaman'ny mpiasa koa mandesa mba izy hely bolitiny. Izy koa milamina, io tsisy migrevy zany. Miasa tsara mpiasa. Manoloana ny amaroan'ny mpiasa izay mahatratra hatrany amin'ny 7:30 isany miteraka vesatra amin'ny fandoavan'ny commune Ambonivohitra Toamasina ny karaman'ny mpiasa ny fisian'ireo mpiasa matoto manodidina ny 400. Manampitrotraka izany ny fisian'ireo mpiasa izay tsy manao ny asany amin'ny mahampiasa azy fa miandry ny fotoana fandraisam-bola fotsiny ihany izay vinavonaina ho manodidina ny 400 raha ny angom-baovao natao. Entitra ny talemisahana ny rano raha nandray ny fitenenana. Karama tsy azo miresaka aminao dia hoe be loatra personnel tsy misy le fantôme mandao iarahana famometanana. Zay moa le vocabulaire famometanana. Agnometanana zay arirarira les décisions. 3 mois moa ka décision na membre de la commission. Azafady zay fa zavatra nisy zany 3 mois nanomboka décembre tsika nagnano an'izay raha zay mivory dia mody amoaka décision zany 3 mois. Androany nisy ny volavolana fanarahana natolotra ireo mpiasa ho an'ny ben'ny tanàna hikatsahana ny marimaritra iraisana amin'ny fandoavana ny karama sy ampiena ny elanelana misy amin'ireo vary mangatsiaka amam-bolana maro ireo. Dia ny zavatra tsapa zany dia hoe tsy ampy zany fifandraisana zany tao amin'ireo direction zay atao anatin'ny commune sy ireo mpiasa zay sasantsasany tato anatin'ny commune urbaine. Zay zany zavatra ny fampiresahana dia ny resahana ihany koa moa CRCM zay ampolo taonany maro ny tsy voaloha fa ny tato amin'ny commune urbaine kosa zany tamin'ity taona 2022 ity dia nanomboka ny CRCM 2010 no alohanay amin'izao fotoana izao tantaraina amin'ny mpiasa zany dia hoezahana aloha arakaraka fananana ny fonds libre ao anatin'ny caisse commune. Hita soritra ny finiavana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany tamin'ny alalan'ny fifanantonana. Nilaza ny hiverina anao ny asa n'ireo mpiasa manomboka ny alatsinainy ho avy izao rehefa niato nandritry ny herinandro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mikarakara azan-tany miavaka ho an'ny rehetra ny be miray toro. Isany ho tanterana amin'izany ny ao Avaradrano afaka fizan'ny ampianakavina mpinamana ny hankantony zavaboary sy ny fiainana amin'ny tontolo ambanivohitra. Io ny nasaina. Fondron'orinasa malagasy misehatra eo amin'ny fizahan-tany hatramin'ny taona 2024 ny be miray toro. Itsika karakaran'izy ireo atoato anasana ny rehetra ny fankamamena ny tontolo ambanivohitra ao Avaradrano Antananarivo. Ny lohateny hoentinay moa zany dia hoe séjour en immersion retour aux sources ozy izy tsika. Ny toerana natanterahana izany aloha amin'izao fandohany izao dia amin'ny faritra Avaradrano. Izany hoe eny Antsapandrano eny dia misy ny dobo fiompiana trondro dia misy koa ny tanimbary dia misy koa ireo paiso ny apalibe ny manga ny zavoka sy ny maro hafa tsy voatanisantsika eto. Izany hoe ny zavatra azo tanterahana ao anatin'izay zany na ny activité dia cueillette pêche ao anatin'izany koa ny VTT ho an'ny olona zay somary sportif
ao anatin'izay ihany koa tsy adinontsika fa manana centre d'interprétation ntsika amin'ny resaka plante médicinale izay hitantsika eo atoerana ihany a dia misy musée izay mikasika sy mitantara indrindra miresaka ny tantaran'ny Madagasikara 5 sy 5 alina isan'olona zany ny zavatra tafiditra ao anatiny a dia tsara fantatritsika aloha amin'le izy hoe eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia anatina tententsika matory a dia ny antsika zany a le kidoro manara-penitra no atorin'ny mpivahiny ao anatin'izay koa ny sakafo arivo zany hoe resaka kitontono a trondro frais moa zany satria tsika manana izay dobo fipoina trondro zay a dia ao anatiny koa ny akoho a dia ao anatiny koa ny karazana hena isan-karazany dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny animation dia tafiditra ao anatin'izay koa ny sakafo maraina mazava loatra ny andro ray manontolo tongavany a dia ny fatoriana dia ny apitso maraina zay ny tafiditra ao anatiny tolotra natao any rehetra no karakaray ny Bemiray Tour Madagasikara. Apirisiana betsaka indrindra ny fianakaviana satria le izy tsy lavitra raha teo azo atao ihany koa misy point de ramassage ho an'izay tsy manana fitaterana manokana dia afaka miantso anay dia afaka alamitsika izay fitaterana izay. Asaina manokana zany ireo mpianatra izay te handrato fahalalana izay misokatra manomboka amin'ny 15 ny volana aprily izao dia ny fianakaviana koa satria misy toerana sahaza ho an'ny fianakaviana na ny lehibe na ny ankizy dia ireo izay maniry ihany koa hanao team building isika manana orinasa na tompony orinasa zany dia miorganiser team building zay dia misy coach manaraka an'ireo mpiasa dia misy séance individuelle na groupé ho an'ny mpiara-miasa amintsika. Isan'ny mandray anjara amin'ny tsenam-be ny fizahantany eny amin'ny garana lankely ny Bemiray Tour ao amin'ny stand 43 44 na ihany koa miantso ny 033 07 040 74 ho an'ireo izay mila ny fanazavana fanampiny. Tahaka mahazatra anaraka doka varitra isika melo ny dirantsika ny tapony faharoa am-bavao rehefa vary. Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit tsucha malagas. Andao izany Madagasikara. Ny ministeran fizahantany sy ny ofisy-pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahadimy amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tontosana ny 1 martsa 2 aprily 2024 avy izao eny amin'ny gara Sorano Analakely. Tongava indray ny tafampivantana amin'ireo matianina amin'ny fikarakarana fivahinianana sy ireo ofisy-paritra ny fizahantany. Apiavaka ity andiany ity ny fisianalika asa lehibe mandritra ny 3 andro entina hanoezan-danja ny asan'ny mpiserady ary andraisan'ireo solotena mpiserady manerana ny nosy anjara. Asongadina mandritra ity andiany ity ihany koa ny sakafo malagasy, ny kolotsaina malagasy. Andao izany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et oui, vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet Access inclus à seulement 50 000 arrières. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Alors, qu'attendez-vous? Offre valable seulement du 18 mars au 17 avril 2022. Rendez-vous en boutique et point de vente agréé Canal+. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions.
manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ty alina ity tsy zany fandrema to Laimena Alexandre zay filohan'ny association Adolabitra miarabanao tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao fanontaniana napetrako aminao voalohany moa dia hoe nareo anisan'ny olona mikarakara hetsika na fikambanana mikarakara hetsika afaka lazalazanao misy hoe mahakasika ny hetsika zay karakarainareo. Misotranao faly miarahaba anao mpanolotra ny fandaharana, miarahaba koa ny technicien nary miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana Cool TV. Marina tokoa fa misy ny hetsika zay karakarain'ny association Dolabitra Vatomandry izay mitondra ny anarany hoe Dolabitra Festival Dolabitra Vatomandry ary andiany fahafolo no karakaraina amin'ny manomboka amin'ny fa 15 avril ka hatramin'ny fa 9 avril zany hoe mandritra ny fotoam-pialatsasatra ny Pasika any amin'ny tora-pasika amin'ny Vatomandry. Inona daholo ny hoe hita amin'io festival karakarainareo io, inona daholo ny zavatra hitranga any toerana? Maro de maro ny zavatra ho hita amin'io satria ao ny ara-panatanjahantena, ao ny ara-koltoraly, ao koa ny fialam-boly maro isan-karazany ary indrindrandrindra moa ny fizahantany tsarika mpitsangatsangana be dia be eo hetsika karakaraina ao Vatomandry mandritra ny fialan-tsasatra ny Paka io. Afaka lazalazao misimisy koa ve mahakasika ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana? Tena feno tokoa ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny 4 andro 4 alina. Izany hoe tsisy matory any Vatomandry mandritra ny fialan-tsasatra ny Paka satria lalaovintsika ao zao misy ny tournoi beach soccer zany hoe tournoi national izy io zay andraisan'ny ligue paritra maro andrara ho an'ny lehilahy, misy ihany koa ny an'ny vehivavy dia misy ny stand sy ny buvette ary ny vente exposition maro isan-karazany mandritra ny 4 andro. Eo ihany koa ny élection Miss et Mister Dolabitra 2022 na ny 10e édition dia tsy adinontsika fa ny spectacle wawa zay anisan'ny mpanakanto kalaza ary sangany eto Madagasikara. Eo ihany koa ny animation d'hiver be dia be any amin'ny plage mandritra ny 4 andro 4 alina ozy raha tsy teny fotsiny aho hoe ny adina koa. Ao ihany koa ny atao hoe dolarotra na ny tir à la corde, ao ihany koa ny sprint beach na ny hoe ny 100 mètres eny amin'ny tora-pasika zany anisan'ny mandreraka io. Eo ihany koa ny dolagony na ny course en sac, ny tolona izay atao hoe netim-paharazana izy io, tolona netim-paharazana na hoe tobody moa ny ahafantaran'ny fiteny azy any amin'ny faritra Betsimisaraka lalaovina ao anatiny ao koa. Ao koa ny ady seza. Ny ady seza io moa zany dia tena hoe ady seza mivantana mihitsy hoe ohatr'izao ka izany miady seza zany. Dia eo ihany koa ny dolaontsana. Dolaontsana io moa kilalao koa izy io. Dia ao ihany koa ny rugby beach. Zay zavatra be dia be zay ho hitantsika mandritra ny 4 andro ao amin'ny tora-pasika Vatomandry. Ahoana kosa ary ny hoe ny fiara-miasa anareo amin'ny association Dolabitra amin'ity ny fiara-miasa moa zany dia efa misy ny fiara-miasa hatramin'izay matoa izy io 10e édition amin'izao raha zaza izy io efa angamba afaka CEP dia tsy nisaraka ary tsy nanary anay hatramin'izay dia ny Telma. Ny Telma moa zany no anisany mpanohana ofisialy, sponsor officiel. Eo ihany koa ny partenaire zay tsy afa-nisaraka taminay koa hatramin'izay ary tsy nanary koa dia ny commune urbaine amin'ny Vatomandry, ny faritra Tsinanana, ny Spat na hoe ny Port Thomasina, LGCO plus dia eo ihany koa LGCO plus dia ny maximum. Namaranam-paranantsika azy ary afaka alefanao ireo fanentanana mahakasika ny hoe afatogavana amin'ity festival Dolabitra ity. Eny alohan'ny anentana angambany mbola misy tsy voatanisako satria minambary raha ny misy latsaka. Ao ny MJS ny ministère jeunesse et sport, ao koa ny ministère ny culture, ao koa ny ministère ny tourisme sy ny postre malagasy. Anisan'ny tsy nisaraka tamin'ny Dolabitra io festival Dolabitra hatramin'izay. Eto moa za dia manentana ho antsika rehetrarehetra indrindra ny mpandray anjara rehetrarehetra aza misalasala fa misokatra ho an'ny daholobe ny festival Dolabitra zany hoe manerana Madagasikara zay te handray anjara ary manentana antsika mpitsangatsangana koa ho tonga marobe any Vatomandry mandritra ny fialan-tsasatra ny Paka satria Vatomandry anie raha miala avy eto Antananarivo adiny 5 adiny 9 ary anisan'ny tora-pasika na hoe ranomasina akaiky Antananarivo voalohany
raha oharina amin'ny faritra hafa manentana antsika rehetrarehetra ho tonga ny avatomandry ho voromaro hiatrika sy hamonjy an'io festival Dolabits io hiaran-kalaza ny festival Dolabits ary hiara itotoreboka eny amin'ny torapasika Vatomandry ary eto moa dia misaotra antsika sahady misaotra ny Cool TV izay nampiatrano misaotra ihany koa indrindrandrindra ny izay efa tonga indrindra mivaoaka amin'ny Vatomandry izay miara misalasy miara mitotoreboka ny izay mbola ho avy dia efa isaorana sahady tsy haiko ny tsy hisaotra an'ireo mpanohana ofisialy dia ny Telma Madagasikara zany sy ireo partenaire maro isan-karazany izay tsy voatanisako teo izay tanisaiko be dia be teo ankatrana mba hita tao anatin'ny sampana fampalanim-bahoaka amin'ity hariva ity sy ny tondra fanazavana mahakasika ny hetsika karakarainareo festival Dolabits 10e édition zay atao any Vatomandry. Mankasitraka tompoko ary sambotain'Andriamanitra antsika rehetrarehetra. Zay makasika ny fanehan'izantsika ny vaovao kosa indray dia vita tanteraka ny fototrafitra tafiditra anatin'ny tetikasa PIAA voalohany nitototsaina omaly sy androany ny fitsidihana izany ireo station de pompage miisa 5 sy ny fanavaozana ireo vavarano samihafa. Anjaran'ny commune sy ny fanjakana ankehitriny no misana fikojakojana azy ireny ary mangataka fanohanana kosa ny avy eo anivony Apipa miantarandriana io. Miisa 5 ny station de pompage navaozina sy namboarina teto Antananarivo. Efa mandeha araka ny tokony ho izy avokoa izy ireo tato anatin'ny volana maro. Nambaran'ny tompona andraikitra fa efa vita tanteraka ihany koa ny asa tamin'ny fanatsarana izany ankehitriny. Isany angatahany eo anivon'ny Apipa ankilany ny hanohana azy ireo amin'ny fikojana izany. Zava-dehibe ho an'ny Apipa zany nandray an'ireo tena misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny toerana eto Antananarivo dia izy zany. Ny zavatra tianay asongadina fotsiny dia hoe tena mavesatra amin'ny Apipa ireo station ireo. Izy hitanareo mandeha somatsara ohatran'izao misy volana jirama matanjaka be mihitsy ao ambadikany ary hitantsika efa misy groupe de secours koa izy dia misy gasoil koa izy zany tsy maintsy vatsian'ny Apipa rehefa tapaka ny jiro. Dia zay zany mba tokony ho heveriny ny fitondram-panjakana sy ny commune hoe ahoana no anampiana ny Apipa hizaka an'ireo fotodrafitrasa ireo. Singa anankiray manokana ary manana ny toerany eo amin'ny tambazotra fanadiovana ny tanàna izy reto. Dia dikany hoe raisina tanteraka izy zany androany dia ao aorianany manomboka izao zany dia efa any commune sy ny fanjakana malagasy manontolo zany ny fampandehanana an'izy reto satria efa miala amin'izay ny entreprise SOGEA amin'ny resaka hoe raha misy tsy mety na raha misy pipitsony tsy tomombana. Dia teo moa ilay nitenen'ny Apipa hoe ny fampandehanana an'izy reto dia anjarantsika malagasy amin'izay no miantoka azy. Ankoatra izay, maro ihany koa ny vavarano avaozina. Tanjona ny hamafisana ny fahafana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fisorohana ny tondra-drano sy ny maro hafa. Izao izy efa vita dia efa atolotra anay mandray azy zany. Atolotra ny mponina moa zany ny tena marina satria ny mponina ane le tena ikojakoja azy amin'ny alalan'le fitsitsina ny fako tsy mba atao any anaty lakan-drano tsy fanopazana ny fakofako rehetra any anaty lakan-drano zay ny voalohany. Faharoa manarak'izay ny mponina koa no tokony fanampy amin'ireo entité telo ireo amin'ny fahadiovana tena hoe izy amin'ny fahadiovana eto Antananarivo renivohitra. Omaly ary ny toy androany ny fitsidihana ireto fotodrafitrasa ireto no totosaina teo anivon'ny tetikasa PIAA, ny teo anivon'ny Apipa, ny avy amin'ny commune Antananarivo sy ny maro hafa. Tafiditra amin'ny fandraisana ny fotodrafitrasa ny fitsidihana natao. Totoa sandroany kosa ny fionabe nasional ireo mpikambana ny Youth Leadership Training Programme nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny taona 2024. Tanjona tamin'izany moa ny fampifondronana sy fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo tanora. Iona zay. No tanterana androany ny fionabe nasionaly izay nandraisan'ireo mpikambana eo anivon'ny OLTP anjara hifankahafantarana misimisy kokoa fa indrindra ampitoviana ny fomba fijery ahafahana mampandroso ny firenena eo amin'ireo lafiny isiarany ny mpikambana.
Ny antony dinika moa dia eo ny serasera ary hanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny samy tanora YLTP izay mivelatra amin'ny sehatra maro zahay ao ny politika, ao ny gouvernance publique, misy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, misy ny mpanao gazety ary misy ihany koa ny mpandrara zany hoe avy amina entreprise izany na ny secteur privé. Ireo sehatra ny teneniko ireo teo dia ny zarana travaux de groupe zany samy mijery andiniana hoe ina no fandaharana asa afahana miara-miasa. Ho an'ny politika ohatra dia mibanjina manokana araka ny fantatsika dia misy fifidianana amin'ny taona ho avy ary amin'ity taona ity zahay dia karakara forum des partis politiques any amin'ny volana Jona any. Isy ihany koa ny fanamafisana ny traikefa amin'ny alalana fiofanana. Isana anatrika ity feonam-be nasionaly ity ireo tanora mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Ny antoko MMM dia anisan'ny manofana tanora ao anatin'ny sehatra ny fanaovana politika. Dia anisan'izany ny fampanofahana izay ataon'ny Fondation Frédéric Ebert dia ny YLTP zany. Dia ny MMM isan-taona dia mandefa ankizy tanora ao anatin'ny antoko foana miditra mifaninana ao anatin'izany fampihofanana YLTP zany. Ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia ny fanakalozan-kevitra sy ny fankafantarana satria amin'izao any amin'ny roanjato mahery ihany ny mpikambana ny sitraka an'izay YLTP zay. Dia ny ao anatin'ny antoko MMM moa zany eo amin'ny anakenina raha tsy diso ahako no tafiditra ao anatin'izay 7 hatramin'ny nanomboka tamin'ity taona ity misy tanora MMM vehivavy ao anatin'izany fampihofahana zany. Zava-dehibe ilay izy satria fampihofahana momba ny leadership, fampihofahana momba ny resaka gestion de projet sy ny maro samihafa dia ilaina ho an'ny firenena zany fampihofahana zany satria ny tanora no tompon'ny firenena ankehitriny. Tsy ivona tanora maheran'ny 700 no efa nahazo fiofana teo anivon'ny YLTP nanomboka ny taona 2024 no mankaty. Tantsaha manana fahasemanana miisa 20 atao amin'ny commune Ankadanandriana Androany no nahazo fampitaovana fambolena avy amin'ny CNFPPSH tandrona amin'izany moa ny fanampiana azy ireo. Abraham Randriamanana. Isan'ireo sehatra voakasiky ny fiatraikan'ny fisian'ny valanaretina tato anatin'ny 2 taona ny sehatra ny fambolena toy ny ao amin'ny kaomina Ankadinandriana. Manoloana izany nanolotra fitaovana ho an'ireo tantsaha manana fahasembanana tany an-toerana androany ny avy eo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap miaraka amin'ny tetika samihary vatsian'ny CBM vina ny hanampiana azy ireo ho an'ny fanarenana taorian'ny Covid-19 raha ny fanazavana. Ireo olona ireo zany dia mivondrona ao anatin'ny fikambanana zay efa amin'ny fikambanana zay moa zany dia manana zareo zany karazana hoe tamin'ny fihezahana zay nanao hetsika hitadiavam-bola dia efa manana fond kely entin'ny mihetsika ao anatin'ny fikambanana ihany koa ampandrosoany an'izay sehatra fiariana izy satria asa fiariana moa no izy aty ambanivohitra dia fitaovana hoentina amin'ny fambolena no nozaraina azy ireo ohatra ny hoe ny siny, ny masomboly, misy ihany koa voananana, misy ao ihany koa voaroyazo sy ny angady, lapela, forsa hoentina miasa ny tany. Tombony lehibe amin'ny fisian'ny fanampiana toy izao ny ahafahana manatsara sy mampitombo ny vokatra toy ireo legioma sy ny maro hafa raha ny nambaran'ireo mpisitraka. Izy vokatra tsara satria mazoto ny tena amin'ny toe-javatra ohatran'izao. Efa fanao moa ilay fambolena dia maika hoe misy manampy amin'ilay izy dia tena vao mihay tombony respo hanatsara ny fivelomany. Isaorana be da be zany izay nalala tanana nanao an'izao zavatra zao satria tena fiahinana mihitsy ilay izy mihena zany ilay fandaniana ohatra hoe hividy lazoara dia efa nahazo lazoara ohatraohatr'izay zao dia efa tena zava-dehibe. Tena tsara mihitsy aloha ny zavatra natao zareo satria mba mampiezaka anay ilay izy amin'ny fiainana dia mahatonga anay
ambanina konkona dia hoe handicapé zay. Tsy aivina, miisa 5 ankehitriny ireo faritra isian'ny tetika samiary izay ahitana ny faritra Boeny, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Vakinankaratra ary Analamanga. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny hitohizan'izany ho amin'ny ho avy. Ny avaka tsy mitony tamin'ny taona lasa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona ity, samy manana ny fanehoana izany ireo malagasy indrindra tamin'ny fomba afitafy. Efa marany koa ny mankalaza izany fanandina. Tokony hatream-bahoaka malagasy tsy hankanavaka ny taom-baovao malagasy, mampitombo ny asin'ny tanindrazana sy fanomezan-danja maha malagasy ihany koa ny fiarahana mankalaza izany, araka ny faneho-kevitrireo nanontaniana. Etsy ankilany, mbola misy ny olom-pirenena malagasy hafa tsy mahalala izany taom-baovao malagasy izany. Taona tokony hatrehan'ny taom-baovao tokony hatrehan'ny gasy rehetra misy ny betsaka-navaka. Ny fahitako amin'izy ankehitriny raha noharina hatramin'izay dia nitombo ny gasy natsapa-kely. Ary niova isan'ny karazan'ny taom-baovao malagasy. Niova zavatra beta be teo amin'ny gasy rehetra zay karazana izany satria tena zavatra vaovao noentina. Mety ny mamatsika ilay taom-baovao malagasy. Maka fahitako anazy be dia be mampantatra an'ilay izy fa vitsivitsy mbola kelikely ihany raha amin'ny malagasy eto Madagasikara no tena mankalaza anazy. Toy izany ihany koa ny teny amin'ny lycée Analamahitsy, naneho tamin'ny alalan'ny dihy atsikana maro samihafa ary ny sakafo. Ireo mpianatra izay nokarakarain'ny mpampianatra mpandraharaha azy ireo androany, indrindra tao amin'ny taranja malagasy izay nanomana akaiky izao hetsika izao raha ny fanazavana. Vao tamin'ity taona ity ireto mpianatra sy mpampianatra ary mpandraharaha ireto nanao izao hetsika izao. Andrianko ny teniko fa ny hafa ihany koa feheziko sy ny hoe tiako Madagasikara satria tany niaviako. Ireo teny filamatra ireo no nentin'izy ireo naneho ny taom-baovao malagasy androany. Efa fanaonay foana moa ilay izy zany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nasehonay amin'ny alalan'ny fomba fitafy, ny dihy, hetsika maro samihafa amin'ny alalan'ny sakafo koa satria rehefa avy eo izay dia anao an'izany atao hoe nofon-kena amin'ny tampim-pihavanana, ampiseho ny tena sakafo maha-malagasy ankoatra ny fitafy maha-malagasy dia hiara izara ny izay nofon-kena amin'ny tampim-pihavanana izay hanamarianay an'izany taom-baovao malagasy zany. Ilay izy zany tena hoe anisan'ny antony iray mampandroso ny firenena dia tsy fanatonoana fa anisan'ny andrianina ny teny fehezina koa fomba mampanao dia tsika ao anatin'ny asa fanabeazana dia matetika sary adino zany izay maha-malagasy zay dia tianay ampiverina amin'ny malagasy hoe zao ny tena mampiavaka antsika malagasy mba hireharehantsika eo anivony sehatra iraisam-pirenena indrindrandrindra fa tsy hoe ny avy any ivelany foana no aseho fa isika aloha dia tokony ho tiany antsika izay vao akamaminy an'ny hafa. Na ain-draina avokoa ireto mpianatra tao amin'ny lycée iray ity nanateraka izany. Ny fomba nanehoana ilay taom-baovao malagasy zany tena naseho anay amin'ny malagasy anay mihitsy. Tamin'ny heritaona teto amin'ny lycée Analamahitsy tsy mbola nisy fety ohatr'izao fa tamin'ity taona ity vao nasiana. Ny firenena rehetra zao zany zao samy mankalaza ny fetiny dia izay malagasy ve tsy anehoan'ny malagasy anay. Dia izay ilay izy. Aneho malagasy anay konkoa izay fa tena nomana be mihitsy izay ary tena mbola vonona anao mbola misy amin'ny heritaona. Misy ny fomba atao mialohan'ny taom-baovao raha ny fanazavana nentin'ny mpandalina nentin-drazana. Mila midio ny vahoaka sy ny ambanilanitra izay nanozon'olona, ny teny-dratsy ka nivadika ady, mifamela izay nanao ratsy rehetra ary hosorana arim-bilany ny vava ary diovina amin'ny hody fady sy mandrava sarotra ary tsofina rano rehefa vita izay rehetra izay. Tsy maintsy miovaova ny datin'ny taom-baovao malagasy satria ny volana mihodina amin'ny tany, ny tany mihodina amin'ny tenany, no mihodina amin'ny masoandro ka izay fanitsihan'ireo no tsy nambolana araka ny fanazavana trany. Fa amin'ny andron'ny taom-baovao dia misy ilay hoe manao tatao na sambasamba dia manitra andrenanary. Alaina ilay vary ray sotro voalohany, vary amin'ny ronono tondraha tantely, asiana vorivorokena, asiana ato, dia iny ny ampiakariny eo an-tampon'ny lohatra izao sady miteny hoe sambasamba dia manitra andrenanary tratry ny taona samy ho tratry ny arivo mitsingeringerin'ny izay menakavy. Vita iny dia mifampitsodrahany daholo ny fianakaviana rehetrarehetra.
tapitra zay vao miara mikorana sy mihinana ny amin'ny pitoloha raha ohatra ka nikarakara amin'ny pitoloha tao an-trano fa santabary dia zay mahasantabary zay vary foto-tsakafo dia apetraka tsara amin'ny toerana izy tondrahana ronono mba ho safinonoka tondrahana tantely omamy to tanteraka ely lalandava ny zavatra rehetrarehetra isa taona aloha zany efa tena hoe betsaka fa ny tamin'ity taona ity a dia tena sahanay no miteny hoe betsaka mihoatra lavitra ataoko hoe avy 10 eny avy 20 eny avy 30 eny lavitra amin'izay efa nisy hatramin'izay zany hoe hitantarana zany fa mihebetsaka le gasy miverina amin'le fombandrazany. Nisy fankalazana manokana izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan-kanto Mahamasina androany 2 aprily taona 2024. Mbola misy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy manaraka amin'ity taona ity. Antony, samy manana ny daty ireo mpandalina fomba malagasy. Itsekilany, tsy mbola misy daty iraisana ny fankalazana izay eto amintsika. Naniotsika ny vaovao kosa indray dia mizara roa mazava ny fangatahany Union nationale des associations œuvrant pour les personnes handicapées mentales à Madagascar anohanana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina ankoatra ny fanampiana mitaky fijerena manokana izy ireny. Fanampanazivana. Ny fanjakana tsy mandray andraikitra ao anatin'izay zavatra izay ka izay no antony ilofosanay mafy mba andraisan'ny fanjakana andraikitra voalohany indrindra eo amin'ny fampidirana ny mpanabea hiditra ho mpiasa-panjakana zay hita fa tena ambany dia ambany nalatsaky ny karama farany ambanina ny SMIG ary ny raisin'ireo olon'ireo fa dia ao anatin'ny asa fanaovan-tsoatanteraka misy efa 10 taona ny maro izy a no tao anatin'izany fitoerana izany. Ao anatin'izany ihany koa ny fanampiana satria matetika raha hoe Antananarivo no lazaintsika ny amin'ny toerana hafa dia misy karazana kantina na sakafo atoandro. Misy ihany koa ny tokony ho fanampiana amin'ireo fitaovana ilain'ireo ankizy ireo ahafahana mameno ny filana manokana zay tokony ahafahana manabe azy araky ny tonga olombana tahaka ny rehetra. Oranao aoriana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity mifandarina ankitsipo iresaka manodidina ny raha-pirenena amin'ny ankabehany fa eo ihany koa mahakasika ny fiantraikan'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie amin'ny Madagasikara. Arahoariny sombony amin'izany. Indemnisation efa natao tany amin'ny 10 taona lasa tany na tany amin'ny 20 taona lasa aza ateoriana le olona remettre en cause an'ilay fifanarahana dia voatery nalamina zany le disadisa teo amin'ny rontota dia ny fanaraka zany fa hoe tsy maintsy miditra amin'ny dialogue social foana ny andany sy ny akilany raha misy olana amseho dia napetraka zany tamin'izany hoe tsy maintsy mifampizara tompontsoa ny andany sy ny akilany fa tsy mety lay hoe ny vahoaka tsy te halala fa dia tena razony atao raha dia hoe tsy mila ny QMM zay satria fiteniky ny hoe on ne peut pas tuer la poule aux œufs d'or. Tena mba angatahako ty amin'ny mpitondra fanjakana, angatahako ty amin'ny QMM. Ny voalohany mba teneninareo re tompoko ny tena zava-misy marina agny Fort-Dauphin agny hoe inona marina ny tena zavatra misy manahoana marina le rano rehefa natao ny fizahana inona marina ny tena fandehan'le izy zava-dehibe ny fisiany ny fandraharahana tsy zao mihitsy no agnambany an'izany zava-dehibe ny fisian'ny QMM ary hatramin'izay nge ny QMM zany tao ary nanagnatsara ny tanàna tao Fort-Dauphin tao fa zao zava-dehibe koa ny fahasalamam-bahoaka ka inona marina le tena zava-misy agny Fort-Dauphin manahoana tsara ny rano ary dia ametra-panontaniana ianareo tompon'andraikitra ianareo ve raha mpisotroana anareo ny ranon'ny Fort-Dauphin afaka misotro ve nareo tompoko. Lafa vaovao hafa kosa indray dia manome tolo-tanana amin'ny fanamboarana ny lampihazo amin'ny commune Ankazimirotra faritra Vakinakaratra ny antoko malagasy miara-miainga tonga avy tany amin'ny toerana ireo solotenan'ny baro politika anjery ifotony sy nitondra ny teny fisaorana fanadina.
Antoko fampandrosoana ny komuna iray ny firaisakiny eo amin'ny filan-kevitra munisipaly sy ny mpanatanteraka. Raha ho an'ny eto amin'ny komuna Kazomoritra manokana dia mirahinana tanteraka ireo mpanolotsain'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna ary miroso hatrany amin'ny fampandrosoana ny komuna ho tombotsoany ireo vahoaka. Maro ireo tetikasa izay efa natao sy ireo izay mbola ho tanterahina ary anisan'izany ny fanamboarana ity lampiazo eto amin'ny komuna Kazomoritra ity izay fotodrafitrasa ezaky ny komuna madiodio. Tsy ampy anefa ny eto manana ahafahana manamboatra izany hatramin'ny farany hoy ny ben'ny tanàna ka voatery ny tady tolo-tanana. Tsy ny andrela nefa ny avy eo anivy ny antoko malagasy miaramiainga fa dia nandefa delegaciona avy hatrany hitsidika sy hijery ny fotodrafitrasa taty an-toerana. Ty podium ty dia podium izay ezaka ny komuna Kazomoritra irery ihany fa tsisy fanampiana mihitsy ary efa nangataka izay tolo-tanana. Tamin'ireo androm-panjakana isan-tsokajiny na teto an-tanàna zany na tany amin'ny androm-panjakana hafa fa dia valo-braingina no azonay. Nandefa ihany koa izay teo anivon'ny MMM nangataka fanampiana ka eo no nahatonga ny avy eo anivon'ny MMM moa hoe nandefa ny Andriamatoa Paul Razanak'olona izy hijery akaiky ka nampananteny izy fa hanampy amin'izay resaka tafo sy ny pitsopitsony izay ka dia efa hitondrana ny teny fisorona sady hatrany amin'ny Andriamatoa président MMM dia Andriamatoa Adjondrena Narvela ireo tompona ndraiky isan-tsokajiny anivon'izay biro politika izay ireo olom-boafidy rehetra ao anatin'izany MMM zany. Nandritra izao fitsidihana ifotony izao no nitondrany ireto delegaciona ny teny fisaorana avy amin'ny olony Madagasikara. Andriamatoa Ndrina Rakotondrainibe izay lany tamin'ny alalan'ny antoko MMM tamin'ny fifidianana loholona izay natao farany teo noho ny fiarametany ireo mpanolotsain'ny tanàna teo anivon'ity komuna ity. Nametraka amin'ny fialatsiny ny Andriamatoa sénateur amin'ny tsy fahatongavany noho ny tsy fahasalamany ary nanazavany amin'ny zareo ka dia fa dia mino fa atsoatsy dia ho avy ety ary maniry fahasalamana any Andriamatoa sénateur ho salama tsara dia hifanatrika amin'ny vahoaka eto Kazo ary hojereny ty podium ty satria i président ny MMM dia efa niteny andana jereo za amin'ny fotodrafitrasa natao maire ary zava-dehibe ny voajery fa dia miasa tokoa za maire ny MMM zany ary hita zany niaraka tamin'ireto filakevitra sy ny mpanatanteraka niaraka tamin'ny staffiny zany fa dia tena mandely izy ary anao tatitra any amin'ny foibe moa zay hoe inona ny tokony ho anampiana azy amin'ny fanatsarana zao podium atondrareo zao. Araka izany dia misokatra amin'ny olona rehetra ny antoko malagasy miaramiainga ary afaka mifanampy sy mifanohana amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana ho fampandrosoana ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Chine miverina amin'ny fananteterana ny fibohana mandritra ny efatrandro ao Shanghai raha ny fipetritra ny raisin'ny fitondram-panjakana any an-toerana. Anton'izany moa ny fianaka ny ambalinaretina Omicron sy ny sous-variant BA2. Fanandina. Derniers instants de liberté à Shanghai Ouest. Miomana amin'ny fiatrehana bona tao anatin'ny efatrandro ankehitriny ireo mponina ao amin'ny tanàna ny Shanghai manoloana ny fipetrana apetraky ny tompona andraikitra. Nazovana tao anatin'ny andro maro tany an-toerana ny fiparihan'ny valinaretina sous-variant BA2 sy ny Omicron raha ny fampitam-baovao antony famerenana ny fihibonana. Ho an'ny faritra sy nanana any an-toerana izay efa nanao ny fihibonana nandritra ny herinandro mety hoe ny fanatanterahana ny fitiliana ireo mponina isan-tokantrano. Dia araka misy lasa teo tafiakatra 950 ireo tranga vaovaovao marina tao Shanghai. Nanambara ny tompona andraikitra ny an-toerana ny amin'ny anamafisana ny ezaka amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ho fisorohana ny fianaky ny aretina. Ankoatra izay, mitoy ny fampiarana ny politika zéro Covid ao amin'ny fitondram-panjakana sinoa. Pourtant moins mortelle ferait de nombreuses victimes. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity andro antengasana nanaraka izany mandrosoa sy nadoro tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo.
5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.